koany a amin'ny ray sy teninjato esahanao mpamonjy eo izao tontolo izao. Sotran'Andriamanitra isika riavana fa tonga amin'izao fotoana anokana antsika ireto mpanompo 120 mianadahy izay nametrahany fiangonana ny fitokisany ka nofidiny ho isan'ny diakona indray ao anatin'ny roa taona manaraka. Ny fiangonana dia manana ny fanontona ka mba hatanterahany fiangonana n'ireo fanontona izay napetraka Andriamanitra tamin'ireo dia miantso mpanompo isan-karazana izy ary anisan'izany ny diakona ao anatin'ny fiangonana. Misy ny natsoina mpitandrina, misy natao pasteur, misy mpiandry. Ny diakona dia anisan'ny anankiray amin'ireo mpanompo ireo ary tsara marihana fa amin'ny fanompona ao anatin'ny fiangonana dia tsy misy olona manindry teny fa antson'Andriamanitra ny antso riavana dia mandramaty. Rehefa nantsona ianao ho diakona indray mandeha dia antson'Andriamanitra amin'izany ianao mandrakizay na dia ny fiangonana aza tsy nanao diakona aloha mandrisy ny fotoana ho an'ny sasany fa ny fiainanao dia tsarovy fa mpanompo ny tompo ianao. Rehefa vita ny antso dia misy fanofanana koa karakaraina fiangonana ho an'ny izay mpanompo ary izay vao fanekena fanombolana mpabe maso fanokanana ary tonga amin'izany fanokanana izany izao dia vakitsika tenin'i Jesosy Kristy anorenan'ny fiangonana an'izao fanompona izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary noho ny nahitra ny vahoaka betsaka Jesosy dia naomena azy ny fijery ireo satria nampahatrainy ireo ka nafotony ny ondry tsy misy mpiahy. Dia hoy izy tamin'ny mpianany, be ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy, koa amin'izany mangatà ny tompony vokatra mba ampandehanany mpiasa maro hamory ny vokatra. Dia aoka riavana horaisintsika zany reto avantsika reto tahaka ny valim-bavaka nomen'Andriamanitra antsika ny amin'izany tompo mitady mpiasa maro hamory ny vokatra izany. Ka hoy koa izy amin'ireo izay mpanompony, ianareo ny sakaizako raha manao araka izay andidiko anareo. Tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo fa ny mpanompo tsy malala izay ataon'ny tompony, fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo satria izay rehetra arehako tamin'ny raiko no ambarako taminareo. Tsy ianareo no nifidy ahy fa izaho no nifidy anareo ka nanindry anareo mba hanisy hamoa ary mba harita ny vokatrareo, mba minoray anareo izay rehetra angatainareo amin'ny anarako na inona na inona. Izany zavatra izany no andidiko anareo mba hifankatiavanareo. Ary koa ny tompo aminareo, izay rehetra mandray anareo dia mandray ahy, ary izay mandray ahy dia mandray izay naneraka ahy. Koa ianareo rahalahy sy anabavy malala, tsarovy mandrakariva ny aliben'ny andraikitra atolotra anareo, ary atokantoko ny tenanareo amin'izao fanompona izao. Aoka ny fahatsiarovana ny adidy amin'Andriamanitra tompon'ny fiangonana no any anapaka
ao anatina rosy anitana anaro amin'ny zavatra miditra oka iara-ny vavaka isika raha io dia misotranao zay zao tontolo zao zay ataonay hifanokanana ireto mpanomponao ireto vavaka izay tompo atolotray ho anao izy reo ary ianao no angatanay kosa androsaka ny fitahiny anafy hery ny tsiraray avy azahoany tokoa anatanteraka izao antsonao izao fantatrao ny fahalimeny rehetra fantatrao ny tsy fahatanteranay zanak'olombelona ny Jesosy nefa ianao efa miteny hoe ny mizao mombanareo ary dia matoky tokoa zay fa manomboka zao dia miaraka amin'reto mpanomponao tsiraray avy reto ianao ary anome azy ireo fandresena ny amin'izay rehetra aniranao azy dia tsy mitsangana eto ny tokantrano tsiraray fa miaraka amin'izao koa dia tokano ny tokantrano tsiraray avy tompo mba ho tokantrano manompo anao ary ny fianakaviany izy ireo tsiraray dia hanoana azy ireo anampy azy ireo amin'izao andraikitra masina izao. Amen. Ataontsika ny hira 320 sy 500 sy 400 zafady 320 sy 400 voalohany sy fahatimy dia mangataka izy 5 raika ambin'ny folo menatay itsangana. Mba anao ny fanekena masina zay angatahan'ny fiangonana ho an'izay ho diakona ao aminy. Fanatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana dia manaiky aho azo tivavaka sy amaky ary hianatra soratra masina izara sy ampiasany amin'ny hafa namany tato ka hiaraka saminy amin'ny fahazotoana eo amin'ny fiandrasana ny Andriamanitra mitandrina tsara ny filaminana fanovavahana ny fiangonana sady hamonjy ny fivoriana rehetra araka izay farany azoko atao manatsika sy mihevitra amin'izay rehetra tapaky ny maro sady lalaladava ny firaisan'ny fiangonana tsy hosiny manao izay azoko atao amin'ny fangaron'ny fiangonana ny rehetra rabola hitaizan'ny kristianina hanova indrindra rany hafa ny fiangonana amin'ny synody sy ny fampelezana ny filazantsara ny venany hitandrina ny ankohonana azota amin'ny fanotonan'Andriamanitra mba tsy mitemaka ihany marika ilay ny fiangonana tara fa izy lehibe ary raha leçon fanjanany raha leçon fanjanirina izany fanekenana ataonao zany dia manokana anao zay amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary Fanahy Masina ho diakona miasa eto amin'ny fiangonana
ho aminao mandrakalefa ny tompo mahirisa sy matanjah fa tsy mandaonao na maforinao izy. Amen. Raha fiarsona izy raha zafiarsona izany izany fanikina nataonao zany dia manokana anao zay amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary fanamasina midiavina miasa eto amin'ny fiangonana mahirisa sy matanjah ary matikifa tsy andaonao na foenao tompo. Amen. Raha zafiarson nifo izany fanikina nataonao izany dia manokana anao zay amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka fanamasina mba ho diakina miasa eto amin'ny fiangonana mahirisa sy matanjah mombanao ny tompo aza matahotra na mivadiko. Amen. Zafindralambo rondro raha zafindralambo rondro no izany fanikina nataonao zany dia manokana anao zay amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanamasina mba ho diakina miasa eto amin'ny fiangonana mahirisa sy matanjah ary aza matahotra na mivadiko fa tsy andaonao na afoenao Jesosy Kristy. Amen. Andriantsoa Alexandre Lala no izany fanikina nataonao zany dia mandray anao indray zay amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanamasina diakonina miasa eto amin'ny fiangonana mahiresa matanjah aza matahotra na mivadiko fa mombanao tompo. Amen. Mampianina ny izarana izany fanikina nataonao zany dia mandray anao indray zay amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary fanamasina diakonina miasa eto amin'ny fiangonana aza matahotra na mivadiko fa mombanao ny tompo tsy andaonao na afoenao mihitsy izy. Amen. Rairarsoan'olo izany fanikina nataonao izany dia mandray anao indray zay amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary fanamasina ho diakonina miasa eto amin'ny fiangonana mahirisa sy matanjah fa tsy andaonao na afoenao ny tompo. Amen. Mampianina parfum izany fanikina nataonao zany dia mandray anao indray zay ho diakonina miasa eto amin'ny fiangonana mahirisa sy matanjah fa mombanao ny tomponao. Amen.
reriarsoa ry mino zany fanekenana ataonao zany dia mandray anao indray zay ho diakonina miasa eto amin'ny fiangonana mahiriza matanja fa tsy andaonao na afoinao mitombo nombanao mandrakariva izy. Amen. Malala tahina izany fanekenana ataonao zany dia mandray anao indray zay amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary fanamasina ho diakona miasa eto amin'ny fiangonana mahirisa matanja fa mombanao ny tompo tsy andaonao na foinao izy. Amen. Andrianarjona tojo noho izany fanekenana ataonao zany dia mandray anao indray zay amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary fanamasina ho diakona miasa eto amin'ny fiangonana mahirisa matanja fa mombanao ny tompo ary tsy andaonao na afoinao izy. Amen. Brao-piangonana sy brao sampana sy mety nambavaka miaraka rehefa avy eo ny filoha no atotro ary izy no alotra ny mpiara-miasa aminy dia miantso ny filohan'ny sampana tsara izy hanolotra ihany koa mpiara-miasa aminy. Ny filoha zay laninay miaraka tamin'ny fandraisan'ny ndahatra ny mpanamasina omaly dia andriamatoa Reriarsoa Rémy Milavanandro. Dia anisany fotoa ary sy nanotra ny mpiara-miasa aminy brao-piangonana. Alohan'ny hanoloranareo mpiara-miasa ny mpitandrina dia misy irina efa noman'ny diakona izay ho atao atotran'ny fiangonana ankehitriny.